Matio toko 7:10. Ny nankanezan'i Jesosy teny an-dafin'i Jordana sy ny namaliny ny fanontanian'ny Fariseo ny amin'ny fisaoram-bady. Ary rehefa vitan'i Jesosy izany teny izany dia niala tany Galilia Izy ka nihazo ny lalana teny an-dafin'i Jordana dia tonga tany amin'ny sisin'i Jodia. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy dia nahasitrana azy teo izy. Ary nisy Fariseo nanatona azy dia naka fanahy azy hoe mahazo misaotra ny vatany va ny lehilahy noho izay rehetra entiny hampangana azy na inona na inona. Ary izy namaly ka nanao hoe tsy mbola novakianareo va ny teny? Fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy, ka dia nanao hoe ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roa, ka dia tsy ho roa intsony izy fa nofo iray ihany. Koa amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy hampisarahin'olona. Hoy ireo tamin'ny, nahoana ary Mosesy nandidy hanome taratasy fisaoram-bady sy hisaotra azy? Ary hoy Jesosy taminy, ny hamafy ny fonareo no namelan'i Mosesy ianareo hisao-bady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo, na zovo misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga, ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Dia hoy ny mpianatra taminy, raha izany ny toetry ny lehilahy amin'ny vadiny dia aleo tsy manambady. Fa hoy izy taminy, tsy ny olona rehetra ny mahay mandray izany teny izany, fa izay nomena ihany. Fa misy ionika izay teraka ionika hatrany an-kibon-dreniny, ary misy ionika izay nataon'ny olona ionika, ary misy ionika izay nanao ny teny ionika noho ny fanjakan'ny lanitra. Aoka handray izany izay mahay mandray. Ny nitondrana zazakely ho eo amin'i Jesosy. Ary tamin'izany dia nisy zazakely nentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany tanany sy hivavahany ho azy, fa ny mpianany teny mafy ireny. Nefa Jesosy kosa nanao hoe avelao ny zaza ary azararana tsy hanantona fa hanto azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary noho nametraka ny tanany taminy izy dia niala teo. Ny namalian'i Jesosy ny fanontanian'ny mpanan-karena anankiray sy ny resaka nataony tamin'ny mpianany rehefa lasa ra-lehilahy. Ary indro nisy anankiray nanantona azy ka nanao hoe mpampianatra, inona ny tsara ataoko ahazoko fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray ny tsara, fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo mididy. Hoy ra-lehilahy taminy, inona avy moa? Dia hoy Jesosy, ny hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajany rainao sy ny reninao, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Hoy ilay zatovy taminy, izany rehetra izany efa voatandroko avokoa, fa inona ny tsy mbola mahatanteraka? Dia hoy Jesosy taminy, raha tia ho tanteraka ianao, mandehana amin'dio ny fanananao ka omemy malahelo, dia hanana rakitra ny an-danitra ianao ary evy hanaraka. Fa noho ny nandrezany teny izany ilay zatovy dia niala tamin'ny alahelo izy satria nanana fananana be. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, lazaiko aminareo marina tokoa fa sarotra ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary hoy izao aminareo indray, ho moramora kokoa ny hidirany rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary noho nandre izany ny mpianatra dia talanjona indrindra ka nanao hoe iza indray no azo vonjena
Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe indro zahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, ko inona ary no ho azonay? Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mbia amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenen'Israely 12. Ary izay rehetra efa nahafoy trano na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako dia handray zato eny ka handova fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no farany ary izay farany no voalohany.